zay mafy ataovy any tsika ety koa hiteka daholo. Alleluia. Tsinoniko aminareo rehetra tonga eto manotra ny fitoam-pivavahana ity sy anareo any tokantrano any ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Ho aminareo tokoa ane ny fiadanan'Andriamanitra. Arengany ao anatin'izao fitoam-pivavahana iarahantsika manotra n'izao dia isy ny herin'Andriamanitra hiasa eo amintsika rehetra. Andao militeka mafy any isika. Hivavaka antsika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana tompoko. Andriamanitra ray, la izy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitoam-pivavahana izay tondranao anay androany. Mino ny herinao miasa eto io zahay. Ary ho tokantrany amin'ny tokantran'ny olona any zany herinao zany miasa amin'ny alalany fotoana rehetra izay tantiarahanay eto androany. Ny marary rehetra ho sitrana ao anatin'izao fitoam-pivavahana izao. Reo izay kivikivy noho ny olana hitraka ho feno fanantenana ary dia ho vonjenao tokoa izy amin'ny alala izao fitoam-pivavahana izao. Ary toloko amin'ny anaran'i Jesosy tsy andalo fotsiny ty androandroany ity fa dia andray fahasoavana amin'ny karazany izay rehetra. Misaotra tompo omena voninahitra ianao anio ampitso ary mandrakizay. Amen. Anao hira anankiroa isika etsika anoizana ny fotoana ka dia samy mandray anjara amin'ny alalan'izany hira ho etsika manompo ny tompo izany. Alleluia. Alleluia. Arabaina avokoa isika rehetra na tsika izay tonga eto amin'izao fiangonana izao na isika izay any tokantrano any tononona amintsika tsirairay avy any fiadanan'i Jesosy ho aminao, ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianakavianao manontolo. Amen. Mahafinaritra ny androandroany andro miavaka ny androandroany satria eto ny Andriamantsika miaraka amintsika eto izy. Tsy fantatra hoe inona ny antony hahatongavanao. Mety hoe noho ny aretina ve dia mikatsaka fanasitranana ianao, noho ny olana ve dia mikatsaka vahaolana ianao. Afaka no azonao daholo izany rehetrarehetra izany fa apekaro ny finoanao. Apekaro ny finoanao fa eto Jesosy miaraka amintsika eto andao tsika hiaraka hitsangana dia ndao ankalazaintsika ny anarany Zany anarana zany anarana mila fantatra izao rehetra izao, fantatra izao tontolo izao. Zany anarana zany no afaka hamonjy ianao androany. Amen. Ndao ary tsika hideran'i Jesosy avy hatrany, ankalaza ny anaran'i Jesosy tsika avy hatrany. Asajatambuni tehakao hoan Jesosy hoan le tumpo voninahitra.
antsika ihany mendrika ho ankalazainy zao rehetra izao ny anaranao mendrika ho fantatry zao tontolo izao ny anaranao mahery ny anaranao Jesosy eo mendrika hoderana ny anaranao Jesosy mendrika hoderana ny anaranao mendrika kalazany izao tontolo izao lay anaranao magagindrindra fifaliny tany rehetra Jesosy alleluia andaontsika ite atanana mafy an Jesosy tena raha misy anarana mendrika ho ankalazaina mendrika noderaina dia ny anaran'i Jesosy zany mahafinaritra ane zany hoe mitoetra any an-danitra zany e Jesosy nefany a nafoiny zany lanitra zany ho anao ho anahy ho antsika rehetrarehetra izao nidina tetỳ ambony tany Jesosy a nijaly izy nentiny avokoa ny fahoriana rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany a mba hahatonga anao hiadana nokapohana Jesosy a mba hahatonga anao tsy hokapohana tsy hijaly zany tsony noentiny ny aretinao dia androany ianao afaka voavonjy ianao dia ndao asandratritsika ny anarany a no zany famonjena sy fitiavana lehibe izay nataonao atsika rehetra zany Aviana,
an-danitra ianao ety an-tany asandrato mafy ny feo anao hiaiky fa tena avy any an-danitra tokoa Jesosy ho famojena anao fiangonana mbola hira hoe avy any an-danitra ianao ny dera rehetra hatramin'ny musicien hivavaka avy any an-danitra eke hoe Jesosy avy any an-danitra namonjy atsika tsirairay avy Halleluja. mbola veritsika ihany hoe avy any an-danitra ianao ety an-tany avy any an-danitra ianao ety arahantsika clavier moramora zany nda veritsika farany zany hoe avy any an-danitra ianao ety an-tany avy any an-danitra ety mato anay misotra Jesosy misotra noho ny fahafoizan-tena anao ny anaranao no deranay Jesosy ny anaranao no deranay Epitsanganana ihany epitsanganana ihany epitsanganana ihany andao hivavaka iankohaka amin'Andriamanitra isika ary hivavaka ilaza aminy fa amin'ny fontsika madio no hanompontsika azy tsy filan-javatra na fanentenan-javatra no hanompontsika an'Andriamanitra fa hanompo azy isika satria Andriamanitra mendrika tompona izy ka hivavaka tsika hoy ao ary tanterantsika eo am-piankohofana zany vavaka izany samiary vavaka araka izany ambarako izantsika rehetra eto ny tompo efa tafiditra ao amin'ilay kianja anatiny isika io ka dia andao hivavaka iankohaka tokoa amin'ny fo madio no anaovantsika le fanompona an'Andriamanitra tsy filan-javatra hoy aho na fanantenan-javatra fa tena fanompona madio amin'ny maha-Andriamanitra azy no ho ataontsika tsy androany ihany fa miandrom-piaintsika rehetra toizy ny vavakao toizy ny vavakao Halleluja. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Tompo. Halleluja. Tohizo amin'ny vavakao. Tohizo amin'ny vavakao. Tohizo amin'ny vavakao. Aoka anompan'Andriamanitra amin'ny fotena madio dia madio ianao tsy filan-javatra na fanentenan-javatra fotsiny no hanomponao an'Andriamanitra fa nompo azy ianao satria Andriamanitra mendrika notompoana izy
ka tanterantsika amin'ny alala fiakofana zany vavaka irantsika manao zany. Toy izy mivavaka dia ho ataontsika la hira hoe avo indrindra ianao, mbola entsika miakoka amin'Andriamanitra ihany zany satria Andriamanitra natao hiakofana tokoa izy. Akasitra'Andriamanitra ny fiakofana ataontsika am'Andriamanitra azy. Ianareo any tokantrano dia aoka hivavaka hiakoka ino atren'Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen. Aoka hiakoka ianao, aoka hiakoka ianao. Ome voninahitra Andriamanitra satria Andriamanitra natao hiakofana tokoa izy. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Misaotra. Aondreo mihitsy alohanao aoka hiakoka amin'Andriamanitra ianao. Amen. Andriamanitra miakoka anatrianao zahay. Mendrika hiakofana izy amin'Andriamanitra azy. Natao hiakoka aminy isika satria olony natao halopan'Andriamanitra. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yakuka amin'Andriamanitra isika rehetra tokoa. Tanterao amin'ny fomba dio ny fiakofana amin'Andriamanitra androany. Samy makantoerany Andriamanitra. Andriamanitra natao hiakofana ianao. Ka indreto tokoa ny vahoakanao miaraka miakoka eo anatreanao. Tompo, tsy filanjavatra
na faneteny anjavatra no anompona ianao fa Mandriamanitra anao dia manompo anao zahay ary miakohoka eto anatrehanao. Raiso sy akasitrao zany fiakofana entinay aminao zany Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Misaotra Tompo, misaotra. Amen. Halleluja. Dia mbola ho toisantsika ihany ny fanompontsika an'Andriamanitra sy ny fiakofantsika amin'ny alalany fitondrantsika fanatitra. Diandray io fanaovana fanatitra io ho an'ny olona sasany dia ataony fombafomba, ataony fahazarana. Ho an'ny olona izay tsy mbola tena nahita ny famonjen'Andriamanitra, tsy mbola tena natsapany zany atao hoe Andriamanitra namonjy azy, ny olona tak'izany no manao fanatitra ny fombafomba na fanatitra ny fahazarana. Fa ny olona izay tena natsapa hoe namonjy ny fanany Andriamanitra, nanova ny fiainana Andriamanitra, ny olona tak'izany inoko fa hanao fanatitra amin'ny fony manontolo. Engany ka itsika rehetra io voalaza hoe hanao fanatitra amin'ny fontsika manontolo. Hitondra ny ampahafolo-karentsika ety anoloana, entiny ampahafolo-karena anareo, zay voalaza ny solitra masina. Ary avianareo hitsapa-toetra. Enjany ika zany teny zany, avianareo hitsapa-toetra. Fa hosokafaka aminareo varavarany lanitra io. Aoko fantatrareo fa misy varavarany io lanitra io. Tsy hitanareo maso, fa marina zay lazaiko fa misy varavarana io. Dia miankina amin'ny hetsika ataonareo hoe anao ampahafolo-karena no anokafaka ny varavarany lanitra io, dia atsororiko ho ampidinika avy aty ambony ny fitahina manana ny ampy mba ho tahina tokoa ianareo. Amen. Amin'ny fontsika manontolo ary arana finoana no hitondrantsika tokoa ny ampafolony. Mazo mandroso isika rehetra dia rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Dia azadina fa isika ny farany volana, isika ny voalohany volana dia mamerina ilay valopy rakidehibe isika. Fanaontsika hatramin'izay zany dia mbola toizantsika manaka ankehitriny. Andeontsika mbola hanao hira anankiray dia mandroso isika rehetra tompoko zay tondra ny ampahafolo-karena. Fifadian-kanina, fifadian,
dia roso amin'ny famerenana nylay raky dehibe zantsika iny raky dehibe ataontsika iny amafisina foana fa ho fanohanantsika ny fanamboarana trano fiangonana sorana tompo fa efa namany vita ny trano fiangonana any Antsafilo. Alleluia, amen. Na misaotra nareo fiangonana tamin'ny fanampiana tamin'ny fanohanana dia hotatazana zay raky dehibe zay hotatazantsika ka dia mbola nahira anankiray isika rehetra ao anatin'izany tompoko. Raha mety dia ndao eo mpitsanganantsika ny anao antirytia sady tatazana ihany ny raky dehibe izany. Yari
Yari Dev, Yari You, Yari Fali, Yari Deva, Akalaza Siamiza, Yari Fali, Yari Deva, Yari You, Dana Matakiza, Sara Yanda, Sara Yitija, Sara Yanda, Yari Fali, Yari Dev, Yari You, Yari Fali, Yari Deva, Akalaza Siamiza, Yari Fali, Yari Deva, Yari You, Dana Matakiza, Sara Yanda, Sara Yitija, Sara Yanda, Sara não, Sara indígena não, Sara Yanda, Sara Yitija, Sara Yanda, tem na Sara não, Sara indígena não, Sara Yanda, Sara Yitija, Sara Yanda, Aleluia. Toy izao trano tean-tanatsika mandrapatonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra ety anoloana. Samiary makatoerantsika rehetra tompoko. Dia misaotra n'Andriamanitra isika fa anatin'ny fotoam-pivavahana tahaka izao dia miteny amintsika ihany koa Andriamanitra. Miteny amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Amen na? Ka dia aoka angula tsofiny ianao hiaino an'izany teny izany. Mahazo toerana ianareo tompoko. Amaky baiboly isika arak'izay voalaza ato amin'ny bokyny Liko toko voalohany ka ny 5:50. Liko toko voalohany dia vakina ny 5:50. Ary sambatra ianao, ary sambatra ianareo zay mino fa efaina zay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Amen na? Averiko vakina ilay teny. Ary sambatra ianao, ary sambatra ianareo zay mino fa efaina zay nampilazain'ny tompo taminao. Ry fiangonana, ry havana malala manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao. Dia tahak'izany ihany koa ianareo zay any atokantrano any amin'izao ora izao. Ny vaovao mafaly entiko antsika rehetra dia ity. Marina amin'ireo teny nataony ato anatyity baiboly ity ny tompo Andriamanitra zay tompontsika. Averiko indray hoe marina amin'ireo teny zay efa nataony ato anatyity baiboly ity ny tompo Andriamanitra zay tompontsika. Ny teny rehetra nataon'Andriamanitra ato, ny teny fikasana rehetra nataon'Andriamanitra ato, ary ireo zavatra efa nampanentenain'Andriamanitra fa ho ataony amin'ireo olona zay manompo azy dia mafisiko fa marina daholo zany. Ary fanampy izay tsy maintsy tanteraka avokoa izany rehetrarehetra izany. Amen. Normal be le izy satria nahoana? Satria izay no maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Amen. Zandrindra no antony natokany baiboly ny laza ao amin'ny boky Nomery toko 7:20 hoy ny baiboly. Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy. Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka nanenina tamin'ny teny izay efa naloky ny vavany. Zao voasoratra. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy. Moa efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Manamafy an'izany ihany koa ny anjely Gabriela. Zao ny teny nataony Liko toko voalohany 7:20. Hoy izy. Fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay nataon'Andriamanitra. Tena mampahiry be nge ry havana ny mieritreritra an'izany. Hoe ny teny rehetra zay nataon'Andriamanitra tsisy amin'ireny teny ireny ka hoe
tsy ho tanteraka ho ny anjely Gabriela. Ary na dia Paoly apôstôly aza dia nahazo tsindrimandry, nahazo afatra avy amin'Andriamanitra, dia zao mihitsy ny teny nataony sokafika ny teknisany Korintiana 2:1-20 hoe zao lay tsindrimandry, zao lay afatra azon'ny Paoly apôstôly. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra. Voalazany ato anaty Baiboly ity dia ao aminy ny eny. Ary amin'ny alalany koa ny amen. Ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Ka manoloana zany indrindra ry havana malala, ry fiangonana manaraka zao fotoam-pivavahana izao, dia hoy aho aminareo, raha tena mino ianareo fa marina ny teny voalaza anaty ity Baiboly ity ary tsy maintsy tanteraka tokoa, dia hoy aho hoe andraso amin'ny faharetana ny fahatanterany zany teny nataon'Andriamanitra izany. Andraso amin'ny faharetana ny fahatanteran'ireo teny fikasana marobe voalaza ato anaty ity Baiboly ity. Asa mba isan'ny olona mora kivy ianao, asa isan'ireo olona zay mora miraviravy tany ianao, dia sanatria hiemotra ianao na hiverin-dalana hiala amin'Andriamanitra. Asa mba isan'ny olona tahak'izany ianao. Ame ohatra zao, ny matokanao mivavaka mitondra ny olana amin'Andriamanitra, mitondra ny manahirana anao amin'Andriamanitra, ny matokanao mivavaka zao hoe mitondra ny fanirianao amin'Andriamanitra. Fahafantarako azy satria mino voalaza amin'ny Baiboly ianao, zay ny fahafantarako azy. Mino an'ilay faminaniana nampitondran'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany ianao, Jeremia 3:7 toy zao voasoratra andonga vakitsika ny teny iny, hoy ny faminaniana nentin'ny Jeremia, antsoy aho dia ho valika anao. Andriamanitra no ny teny eto. Antsoy aho dia ho valika anao, ka ampisehoko zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy takatry ny sainao, zay tsy fantatrao. Ny finoanao famarinana zany no matokanao mivavaka ho ia, dia mitondra le problema amin'Andriamanitra, mitondra le zavatra manahira amin'Andriamanitra, mitondra le fanirianao amin'Andriamanitra. Kanefa aoriana mivavaka nataonao zavatra mety mitranga, tsy azonao eo ny eo le valim-bavaka. Andrasana herinandro tsy azonao le valim-bavaka, andrasana ray volana tsy azonao le valim-bavaka, ary possible hoe tapitra ihany taona tsy azonao le valim-bavaka. Ry havanao, dia ho kivy vianao ny amin'izany, raviravy tana vianao amin'izany, lasa hirorosana vianao hoe ahoana marina ary ty hevitr'Andriamanitra ity, izy no nampanantena, izy no loabava fa iaino ary rehefa mivavaka, amaly vavaka izy rehefa mivavaka aho, nakatoaviko tokoa le teny, kanefa dia aiza le valim-bavaka. Ry havanao, zao no ampianaran'ny Baiboly, eo ampiandrasana ny fahatanterany teny fikasan'Andriamanitra, eo ampiandrasana ny fahatanterany teny fikasan'Andriamanitra rehetra zay andrasanao, dia manana faharetana. Andraso amin'ny faharetana izany. Andonga vakitsika ny voalazany bokin'ny Hébreu 10:30 hoe, Hébreu 10:30, fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsapanao hoe en règle tsara ianao ao amin'Andriamanitra, mandeha tsy misy tsiny ao amin'Andriamanitra, rehefa tsapanao hoe le toepanahanao mihitsy tena amin'le toepanahy tsara amin'Andriamanitra, rehefa tsapanao zany eo amin'ny fiainanao, dia zao andraso amin'ny mpaharetana ny teny fikasan'Andriamanitra. Fa na hoela na hoaingana tsy maintsy hamarin'Andriamanitra izany. Amen.
raha nitaka atao anaty baiboly a tena manana fotoanany mihitsy Andriamanitra anamarinana ny teny zay efa nambarany na hoe anamarinana andreo teny fikasana zay efa nampanety anainy antsika. Amen. Manamafy an'izany zao tantara zay tantaraiko aminareo zao. Engany ka azava aminareo tian'Andriamanitra ambara, engany ka manomboka androany dia anana finoana tokoa ianareo fa marina amin'ny teny alokan'ny vavany Andriamanitra ary anana finoana fa tsy maintsy tanteraka tokoa arabaky ny teny zay fanambaran'Andriamanitra taminao arak'izay voalaza ato anatyty baiboly ity. Ny hojerentsika amin'izany dia ny tantaran'ilay tovolahy antsoina hoe Josepha. Hofitiniko aminareo ilay tantara dia hovakiko aminareo ny apahany ny amin'izay tantaran'i Josepha izay rehefa avy eo. Araka ny voalaza amin'ny baiboly dia nanofy Josepha. Dia rehefa nanofy ty tovolahy ity dia nidika ny nofiny tamin'izany fotoan'izany. Marina aloha fa Josepha dia zanaky Jakoba. Ka rehefa nanofy izy dia zao nidika n'ilay nofy. Ny rahalahy rehetra dia iankohoka eo anatrehany. Dia mbola nanofy fanirony ankoa Josepha. Dia zao nidika n'ilay nofy. Ny rahalahy rehetra, ny ray aman-dreniny dia iankohoka eo anatrehany. Dia teo alohan'izany rehetrarehetra zany dia tsy faly reto retam-potaminy, reo zokiny tsy faly. Ary na dia ny rainy azy Jakoba no anarany somary hafahafa kely ihany raha nandre an'izay nofy no tantarainy Josepha izay. Ka natokazany lobava hoe anaka dikan'izany ve iankohoka eo anatrehanao ny rahalahinao rehetra dia iankohoka eo anatrehanao koa ny ray aman-dreninao. Fa na izany azy dia niezaka nitadidy an'ilay nofy Jakoba rainy. Dia tateoriana azy dia zao ny toan'ilay tantara. Ndre mandeha ny ran'ny rainy mba ndeha iza andreo rahalahiny miandrondry any an-tsaha Josepha. Mandehany ianao anaka dia fotory ny momba ny rahalahinao any. Manahoana sy manahoana ary zareo any ampiandrasana ondry Amanosy any. Dia lasa tokoa Josepha nitety loasa, nitety tendrombohitra mba hitady andreo rahalahiny. Dia hitandreo rahalahiny Josepha hoe iny ilay mpanofy. Dia niaraka ny hevitra izy rehetra hoe andao hovonoantsika iny mpanofy iny. Dia ho hitantsika eo izay fiafarany nofiny, andao hovonoantsika. Dia mieritreritra zany tantara zany aho dia resy lahatra ary mampaheranareo rehefa niteny taminao Andriamanitra tamin'ny alalan'ity baiboly ity, rehefa niteny taminao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony, dia mino an'izany teny zany ho marina ianao ary andraso amin'ny faretana izany teny zany. Ka na dia misy zavatra amin'ny karazany mifamafao azy eo amin'ny fiainanao hoe zavatra mifanohatra amin'ilay nandrasanao araka voasotro anaty baiboly ity, zavatra mifanohatra amin'ilay nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra taminao, dia tsotra asa kivy mihitsy ianao, asa miraviravitany ianao, indrindra moa asa miala amin'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Reny zavatra ratsy amin'ny karazany mifamafao amin'ny fiainantsika ireny, tsy reny mihitsy ny tompony teny farany ny amintsika. Amen. Ary na dia faran'izay ejana azy ny olana zavatra sarotra
zavatra manahirana ny fiainanao dia zao foana ataovy masaka an-tsaina mino izay voalazan'Andriamanitra aho, mino izay teny nampitoryan'Andriamanitra amin'ny mpanompony aho, ary mino aho fa tsy maintsy tanteraka izany amin'ny fotoanandro anankiray. Halleloia, halleloia. Andao hiteka mafy be ho an'Andriamanitra isika. Ary ankoatran'izany atao fiteny filamatra ho antsika ry fiangonana, ilay fomba fiteny malagasy. Ahoana hoy ny malagasy? Andriamanitra tsy andro ny sasany, androko foana. Amen, amen. Dia iverentsika indray ny tantaran'i Josefy. Ka rehefa nisy saina ratsy tahaka izany tamin'ireo rahalahy hoe andeha ho voloana Josefy, nga Andriamanitra tsy mahita, nga Andriamanitra tsy mahafantatra tokony ataony. Satria raha maty tokoa Josefy, dia ahoana zany ilay nofy? Ahoana zany ilay fanambarana izay nambaran'Andriamanitra amin'ny Josefy? Fa dia tsy maintsy mitady hevitra Andriamanitra hierovana ny olony mba tonga n'ilay teny efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny mpanompony ho tanteraka foana. Amen. Dia tamin'ny farany aza moa dia natsipy tao anaty lavaka Josefy. Dia tateoriana azy nandeha ny oro. Dia tapa-kevitra reto rahalahy reto fa andao tsy vonoina Josefy. Fa iny moa tombontsoa azontsika raha mandatsaka ny raha dia ny ranony rahalantsika isika. Fa zao ny mety rangahy, zao ny mety sa ahoana mety zany. Dia inona ny fanapa-kevitra? Reny misy olona mandalo Ismaelita. Maninona raha ohatra ka amiditsika amin'ireny Josefy sitranay vola, dia ho hitantsika io ny fiafarany nofony. Dia namidy tamin'ireo Ismaelita Josefa tamin'izany fotoana izany. Dia avy eo ireo Ismaelita ireo indray nivarotra an Josefa tany Egypta tao amin'ilay lehilahy tao hoe Potifara izay lehibe ny mpiambina ny mpanjaka. Dia izay zany ny amin'iny. Lasa andevo tany Egypta Josefy. Ireo rahalahy kosa dia nitoetra sy nonona tao amin'ny tany Kanana ihany niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny. Dia nieritreritra zany ireo rahalahy ireo fa vitatreo ny tantarany Josefa sy nofony Josefy. Tsy atompoko. Zay teny rehetra nataon'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Zay teny rehetra efa nambaran'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ary tsika fiangonana tonga eto dia ampahiresina mba tena iorina amin'izany mandritra ny androm-piainantsika rehetra. Halleloia. Dia tohizany ray ary ny tantara. Dinganiko zany tantara. Dia tateoriana dia niamafy ny zavatra nanjohan'i Josefy. Niamafy ny fitsapatoetra teo aminy. Ary tsapany tena enjana. Satria rehefa tao amin'ny niasa tao amin'ilay Potifara tandapany Egyptianina indray Josefy dia nampangaina ho mpanao ratsy ary tsy maintsy nogadraina. Ary izy gadraina io omanina ho tapana tenda, ho tapana loha. Zany hoe omanina ho vonoina. Dia rehefa mandinika ny fandeha tantara aho dia hoy aho hoe matetika tokoa rehefa tena miatombotra ny fahatanteran'ilay teny nataon'Andriamanitra, ny fahatanteran'ilay teny fikasana nataon'Andriamanitra, rehefa miatombotra ny fahatanteran'ilay teny efa nambaran'Andriamanitra na efa nampanentanay ny olona manompo azy, dia miaenjana matetika miamafy zavatra mitranga ionontsika. Kanefa na dia zany azy dia veliko indray ilay teny tery aloha hoe tandremo ny kivikivy, tandremo ny raviravin-tanana, ary indrindra tandremo ny miala amin'Andriamanitra na hoe ny miemotra. Fa oka hitoetra eo natren'Andriamanitra
foana ianao hoe ianao dia mino fa marina ny tenina aloka vavan'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka ny tenina aloka vavan'Andriamanitra. Halleloia, halleloia. Dia ina tokoa nitranga teo amin'ny Josefa ndray andro nanonofy ny mpanjaka Farao. Dia natsoina daholo ireo omby asy, ireo olon-kendry tao amin'ny lapa-panjakana hoe mba atikaho kely ity nofy nofisiko ity, mba tantarao amiko kely hoe inona ny dikany nofy, fa nanofy fisehoan-javatra tahaka izao aho, zay tena mampitebiteby aho ny mpanjaka ary tsy mampatory amin'ny alina. Dia hoy ny Baiboly hoe tsy nisy nafantatra ny hevitry ny nofy ny omby asy rehetra, ny olon-kendry rehetra tao Egypta, tao amin'ny lapa-panjakana. Dia tao anatin'izany nisy lehilahy anankiray nijoro vavolombelona tamin'ny mpanjaka. Oela velana ianao ry mpanjaka, oela velana ianao ry mpanjaka, joro vavolombelona aminao aho, fa ao am-pikadranao misy lehilahy Hebreo anankiray tena mahay mandika ny hevitry ny nofy, mahafantatra ny hevitry ny nofy, satria manana ny fanan'Andriamanitra izy. Mba hatsonga izy Andriamatom-panjaka fa olazaina aminao ny dikan'izany nofinao zany. Dia natsoina Josefa. Dia rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka Josefa, dia nambara ny Josefa arak'izay naseho ny fanahy masin'Andriamanitra azy ny dikan'ilay nofy na ny hevitrin'ilay nofy. Dia raha fitinina dia zao no nambara Josefa: tompoko, nanofiny roa tokoa ianao, ary ny hevitry ny nofy anankiroa ireo tena mitovy. Isy fotoana tena amokatra be mihitsy eto Egypta, fotoana zina no ilazana azy, tena fotoana zina no ilazana azy. Fa isy fotoana ihany koa anefa, fotoana zay isy mosary faran'izay mafy eto Egypta. Le fotoana zina mandritry ny 7 taona, ary le fotoana misy mosary mandritry ny 7 taona. Ka rehefa tonga io fotoana ny mosary io, dia adiny daholo ny hatsarana nisy teto Egypta. Dia le famokarana be ilay fotoana zina teto Egypta. No zany Andriamato Farao, Andriamatom-panjaka, mifidiana ianao lehilahy anankiray, lehilahy manan-tsaina, lehilahy endry, lehilahy mahay mitantana, mba hitantana andreo vokatra zay vokarina eto Egypta mandritry ny 7 taona zina. Aoka izy hitantana an'io, dia anomana andreo vokatra ireo ho amin'ilay 7 taona mosarena. Zay no ataovy ry Andriamatom-panjaka. Amin'izay rehefa tonga ny fotoana mosarena, dia tsy jaly ny vahoaka, tsy ory ny vahoaka, fa dia anakanikoanina izy mandritry ny 7 taona mosarena. Rehefa nandrian'izany ny mpanjaka dia resy lahatra: aiza no ahitako, ahitantsika olona endry manan-tsaina tahaka an'ity lehilahy ity, zay manana fanan'Andriamanitra? Teny eo ihany dia nanapa-kevitra ny mpanjaka fa Josefa no hitendrena, hitantana andro vokatra, zay vokatra mandritry ny 7 taona zina, ary hitantana ihany koa andro vokatra zay nangoniny mba amahana ny olana mandritry ny 7 taona mosarena. Dia nitsofo mpanjaka rano Josefa hoe ianao zany manomboka androany no anapaka eto Egypta, tsy isy tanana hetsika na tongotra hetsika eto raha tsy amin'ny alalany teninao ihany.
ny seza fiandrianana fotsiny no mahasamihafa antsika. Zany hoe lasa lehibe ny tao lehibe ny Egyptiana zany Josefa, lasa nanapaka ny Egyptiana Josefa. Ary ny sehozany tantara zany dia tamin'ny 17 taona Josefa. Tamin'ny 17 taonany izy ho samborin'ireo rahalahy ary namidy andefy tany Egypta. 13 taona tateorina vao nanomboka ny sandrana Josefa. 13 taona tateorina nanomboka tanteraka tamin'izay le nofy zay nampahitan'Andriamanitra ny Josefa. Dia mbola toiziko ihany ny tantara. Dia nisy misary ary tao Egypta. Ary hatrany amin'ny tany Kanana nisy an'ireo ray aman-dren'i Josefa sy ireo rahalahy dia nisy misary tahaka izany ihany koa. Dia zao mifanapa-kevitra Jakoba rainy Josefa io. Ray janona amin'izao fotsiny eto Egypta isika dia ho faty ny anoanana. Eto amin'ny tany Kanana dia ho faty ny anoanana. Orak'izy anaka andao ianareo ho any Egypta, faraky ny henoko misy sakafo be dia be ihany, misy sakafo azo vidiana any. Andao ianareo anaka mandeha makany, tsofoka rano ianareo ho tsara mandroso, ho tsara miverina. Dia niainga reo rahalahy Josefa, 10 rahalahy zareo niainga. Fa ny raika lahy, le faralahy tao Benjamina, nitazomin'ny rainy tao an-trano tao ihany. Satria Josefa zay rahalahy raikibo aminy efa tsy hita intsony. Dia rehefa tonga tany Egypta reo 10 lahy reo, dia niona tamin'ny Josefa zay mpanapaka tao Egypta. Dia ho Josefa, anina ty anareo? Dia ho reo rahalahy, hividy sakafo zahay tompoko. Fa any amin'ny tany misy anay mosarena, tsy misy na inona. Fa henonay fa eto amin'ny tany misy anareo dia misy sakafo ka hividy sakafo izay. Azafady Josefa, fijeriko anareo reo tena olona ratsy mpisavy tany anareo reo. Izany fangadiadiny tany no atokavanareo eto Egypta eto amin'ny taninay. Tia tompoko lahy ho izy 10 lahy. Tia tompoko lahy sa tonga dia niakohaka. Fonona aminao zahay. Tsy olona ratsy izahay, olona marina izahay. Mpisavy tany ianareo olona ratsy ianareo Tia tompoko lahy sady niakohaka ihany. Porofoy ihany fa olona marina ianareo, olona tsara ianareo, fa tsy mpisavy tany arak'izany eritreritra izany. Dia ho reo 10 lahy, zanak'olona ray ihany zahay, ary 12 lahy zahay. Ny raika lahy efa tsy hitanay intsony zay ny efa rany, fa ny raika lahy le farany tazomin-kaiky any tanàna any Kanana. Teo zany dia fa nanomboka fantary Josefa hoe le rahalahiko reto, le rahalahiko reto. Dia niakohaka reo rahalandreo, niakohaka. Dia dianiko indray ny tantara. Dia mena sakafo ihany zareo. Dia tonga tany amin'ny tany niona tamin'ny ray aman-dreniny. Dia dianiko ihany koa ny tantara. Fa tamin'ny farandrindra dia tonga ny ray aman-dreny Josefa sy izy 12 lahy zanana nateraka Jakoba tonga tao Kanana, tonga tao Egypta, ary dia nikoka teo anatreny Josefa. Dia ina tiako ambara 13 taona tateorina tanteraka ny teny izay nambaran'Andriamanitra tamin'i Josefa. Amen. Andao nge vakitsika ny voasoratra Genesisy toko fa 7:30. Genesisy toko fa 7:30 dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy toy izao no voasoratra. Genesisy toko fa 7:30 dia vakina manompa amin'ny andininy 5.
ary nanofy Josefa ka nambarany tamin'ireo ralahany dia vao maika nankalany azy zany fa efa laza taminy hoe izy mba ino kely ange izao nofy izao indro namey amboara tany an-tsay isika ary indro niarina ny amboarako sady nijoro ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niankohaka teo anatreny ny amboarako ary ny rahalany taminy moa anjaka aminay tokoa va ianao na anapaka anay tokoa va ianao ary zany nofiny sy teniny zany dia vao maika nankalany azy nofy fandrony 15 ary nanofindray izy Josefa io ka nolazainy tamin'ny ralahany dia hoy izy indro nanofindray aho ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kitana 120 ny ankohaka teo anatrehako 10 ary nambarana tamin'ny rainy sy ireo ralahany koa zany dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe manao ahoana zany nofy efa nofisinao zany moa ho avy tokoa va ao sy ny reninao ary ny ralahinao ka iankohaka amin'ny tany eo anatrehanao dia nialina azy ny ralahany fandrainy kosa ny hitadidy zany zavatra izany dia Genesis 7:30 ihany dia vakitsika manomboka amin'ny 9 arojo da tamin'ny ralahany inona soa azontsika raha mony rahalantsika sy anafina ny rany isika 7:20 ity ilay notantaraiko andeha amiditsika amin'ireo ismaelita ireo izy aroka tsy aninona azy ny tanantsika fa rahalaintsika sy nofitsika ihany izy dia nanaiky ny ralahany 20 ary nandalo teo ny miadianita mpandrato dia nakariny ralahany ny alatao-davaka Josefa ka namidy ny sekely vola 20 tamin'ny ismaelita ary dia nitondra Josefa ho any Egypta ireo 30 ary ny midianita nivarotra ny Josefa tany Egypta tamin'ny Potifara tandapany Farao sady fey ny mpiambina dia toizantsika ihany ny famakinana amin'ny Baiboly Genesis ndray 1:7 dia vakitsika manomboka amin'ny 10 manomboka eto zany a lay tantara fa natsola eona tamin'ny mpanjaka Josefa 13 taona taty aoriana mba ilaza ny nofiny Farao ny dika ny nofiny Farao ary Josefa tamin'ny Farao ny nofiny Farao dia iray ihany zay efa ataon'Andriamanitra aloha nambarany tamin'ny Farao ny ombivavy 7 tsara tarehy dia 7 taona ary ny salombary 7 vokatra koa dia 7 taona iray ihany ny nofy ary ny ombivavy 7 mahi sady ratsy tarehy zay niakatra nanaraka ireny dia 7 taona ary ny salombary 7 tsy misy voa sady mainy rivotra avy any antsinanana dia ho 7 taona mosarena izany dia lay efa nolazaiko tamin'ny Farao teo hoe zay efa ataon'Andriamanitra no asehony amin'ny Farao indro izy 7 taona zina indrindra erany tany Egypta rehetra ary manaraka izany kosa dia izy 7 taona mosarena ka ho adino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egypta ary ho ritry ny mosary ny tany ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka azy zany fa ho mafy indrindra iza 30 ary naveriny indroa ny nofinao ry Farao satria efa voatendrin'Andriamanitra zany zavatra zany ka ho tanteran'Andriamanitra
faingana. Dia zao sosokevitra Josefa 13 ko ankehitriny aoka Farao izaly lehilahy mana-tsaina sady endry ka nendry azy anapaka ny tany Egypta. Ary anao izany Farao, aroka izy anendry mpikarakara hitandrina tany sy amorony apadimy ny vokatra ny tany Egypta amin'ny taonjina 7. Aroka izy ireo anangona ny anina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka amory vary be amin'ny anaran'ny Farao ka safady aoka izy ireo anangona ny anina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka amory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho aroka izy ireo anangona ny anina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka amory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho fihinana amin'ny tanàna maro ka aoka hitahiry zany izy. Ampiakaro ihany. Aroka izany anina izany ho tehirizina amin'ny tany ho amin'ny fitoana mosarena zay ho tonga amin'ny tany Egypta mba tsy ho simban'ny mosary ny tany. Dia miakatra ihany. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. Miakatra ihany. Dia ho Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io zay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny va isika. Ary koa Farao tamin'ny Josefa, satria fanampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany, dia tsy misy lehilahy mana-tsaina sady endry tahaka anao ry Josefa. Koa ianao no anapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny tianao no hitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandriana ihany no alehibe ahy no ianao. Ary indray Farao tamin'ny Josefa, indro efa nanendry anao anapaka ny tany Egypta rehetra ao. Dia dianitsika eo amin'ny andiny fa 9 ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny Farao mpanjaka ny Egypta izy. Halleluja. Ataoko fa mazava aminao ny tantara. Resolesona lehibe anatra ho antsika mihitsy ny tantaran'i Josefa. Zavatra rehetra nidolona tao amin'ny fiainana ary ny fiafaran'ny fiainany rehefa naharitra ny andry ny fahatateran'ilay nofy izy. Zao no tiako ambara amintsika androany. Ireo teny rehetra hitantsika ao anatin'ny Baiboly dia marina avokoa ary tsy maintsy tanteraka. Ary efa manana fotoana Andriamanitra hanamarinana zany eo amin'ny fiainanao. Raha nisy tamintsika na azo faminaniana tamin'ny alalan'ny famakiana Baiboly, na azo faminaniana tamin'ny alalan'ny toriteny tahaka izao, na azo faminaniana tamin'ny alalan'ny teny natao mpanompon'Andriamanitra ny vatana taminao, dia hoy aho hoe minoa fa marina zany, ary minoa fa tsy maintsy ho tanteraka izany, ary manana faretana miandry ny fahatateran'izany, fa na oviana na hoela na hoaingana tsy maintsy tanteraka ny teny rehetra zay efa nataon'Andriamanitra, zay efa nambaran'Andriamanitra. Amen. Raisolesona lehibe ho antsika ny tantaran'i Josefa, satria 13 taona tateoriana. Raha ny eritreritry rahalahy dia vita tanteraka ny amin'ny Josefa. Tsisy azo an-tena intsony nofy tsy mitombona ny an'ilay zalahy iny. Zay angamba ny eritreritry rahalahy. Kanefa Andriamanitra marina sy matoky amin'izay anambarana. 13 taona tateoriana araka ny namakintsika azy teo dia tanteraka. 17 taona Josefa niala tao Egypta. 30 taona izy no nanomboka nasandratry Farao. 30 taona anasorana 17 taona, 4 taona, 13 taona. Misaotra n'Andriamanitra, fa Andriamanitra marina sady matoky ny Andriamanitra ivavahantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny vavaka zay efa nataonao tamin'ny Andriamanitra, satria mino an'ilay Jeremia 3:30 anao. Ny olana nentinao tamin'Andriamanitra, ny fanirinao nentinao tamin'Andriamanitra,
satria mino le Jeremia toko fatelo amin'ny telopolo andimy fatelanao amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao an'izany. Ho tanteraka aminao an'izany. Araigany ho tanteraka faingana. Asio teka mafy eo an'Andriamanitra tompoko. Amen. Dia mialohan'ny ny amaranako ny afatra dia ity. Maro be moa ireo teny ao anatin'ny Baiboly nambaran'Andriamanitra fa ho ataony tokoa eo amin'ireo olona izay azy, eo amin'ireo olona izay manompo azy. Ohatra amin'izao zao ny fanasitranana ny aretina. Tamin'ny andron'ny Isaia-paminany dia nampitondra faminaniana any Isaia-paminany Andriamanitra. Zao ny tika ilay faminaniana. Ho avy ny fotoana ho tonga ho eny ambony tany ilay nirahako. Jesosy io lazain'Andriamanitra hoe ilay irahako io. Izy no hitondra ny aretin'olona rehetra. Izy no hitondra ny rofin'olona rehetra. Faminaniana nampitondrany ny Isaia-paminany zany. Dia taona maritra teoriana indray dia nahatsindrimandry nahazo fanambarana Petera. Dia zao ilay tsindrimandry zao ilay fanambarana azon'ny Petera. Ho kapoana Jesosy ary ny kapoka nahazo an' Jesosy io dia ho fanasitranana ny aretintsika zanak'olombelona. Zay rehetra mararika mino an' Jesosy, mino fa nitondra ny aretintsika izy dia ho sitrana amin'ny aretina. Zany hoe androany zany zao dia tian'Andriamanitra ho amarinina fa marina ny teniny ary tsy maintsy tanteraka ny teniny. Ka raha misy amintsika toka eto marary na manahoana sy manahoana ny fisehon'ny aretina, na endrika manahoana ny endrika isehony ny herin'ilay aretina, aza kivikivy ianao. Marina fa efa nametrana tany ianao fa tsy sitrana. Tsy sitranao tamin'izany fa androany ho fanamporafon'Andriamanitra fa marina ny teniny, tsy maintsy tanteraka ny teniny, ho sitrana daholo ianareo izay marary. Ary na dia ianareo izay marary any atokantrano ho any aza dia ho sitrana ihany koa. Hiala aminareo ihany koa ny aretina. Amen. Hivavaka ho anareo rehefa avy eo. Ary ty vavaka ataoko ity no andrasan'Andriamanitra dia ho enao fa raha misy voto ekibonao dia hiala ny fivitosana. Raha manantaina ny tenanao hiala ny fanantainana. Amen. Izay inonao no tanteraka aminao. Efa nambarako tamin'ny maraina teo dia mandeha toko tamin'ny 7 alina ny antso an telefona ity vehivavy anankiray ity. Hoy izy, pastera, mivavao ho an'ny mamanay fa marary mafy mamanay. Voatoka avy any amin'ny dokotera zahay io fa tena marary mafy mamanay. Hoy ny dokotera, tsy maintsy miditra hôpitaly zao alina zao ianareo. Tsy maintsy ampidirina hôpitaly ty reninareo ity. Dia zao ny tenin'io vehivavy io, tsy manambola zahay dokotera. Tsy manambola hidirina hôpitaly zao dia zao zahay. Tsy manambola atao frais taxi hitondrana mamanay any amin'ny hôpitaly zahay. Dia ahoana zany aloha le dokotera? Kefa tena retina ratsy be mahazo ny reninareo. Dia fara moa ny ten'le dokotera, zao are, raha ohatra hozy ianareo raha pitso no entina amin'ny hôpitaly izy satria hiantso ny zokony lahy io ranabavy io, satria ny zokony lahy no manambola afaka hitondrana ny reniny any amin'ny dokotera, nefa ny zokony lahy lavitra be misy azy. Dia ho le dokotera hoe ty ary misy fanafody omena azy, raha sanatria misy vesehon-javatra hafahafa amin'ny reninareo. Dia zay natoka ny vehivavy io ny antso amin'ny telefona. Iny moa natoka azy ny antso amin'ny telefona satria mino izy fa mpanasitran'Andriamanitra. Satria mino izy fa mpanompon'Andriamanitra ny tena, ka raha hivavaka ho an'ny reniny dia izy fiantraikany izany vavaka ataoko izany dia ho sitrana ny reniny. Amen. Dia ho iaho hoe zao ary ametra tanana ny reninao dia tazomy ihany ny telefona fa hivavaka ho azy amin'ny alalan'ny telefoninao. Dia nataoko ny vavaka. Dia
vita ny amainina dia ny andro tsy niantso antsony zareo, mandra-pamarainy ny andro tsy niantso intsony zareo. Dia rehefa maraina tonga tany amin'ny 10 ora tonga ilay zokony lahy ilay nadany vehivavy io niditra ny trano, manao mamao, manao mamao, manao n'izy ao. Efa tsy manino intsony izy olay ranabavy kely. Ory mama, efa namboarinareo daholo ve ny lamba, ny botifotsy, ny ondana, ny termosy, ny sisa. Aingany nareo, andao, tonga dia andeha tsika. Dia le reniny, za tsy andeha ho izy. Dia hoe hiditra hôpitaly ry mama. Za tsy hiditra hôpitaly zany ozy izy. Za tsy marary. Ory mama, aza manadala olona eo anao, andao. Ka nidoika be mihitsy le reniny hoe za tsy hiditra hôpitaly, za tsy marary. Dia nanaovany gymnastika teo le reniny. Lay le zanany lahy, tanareo. Tantaran'le ranabavy io a. Nanao fetiketsena teo. Dia reo, tsy marary ajereo. Ory mama, aza manao cinéma ianao e. Andao, andao. Tsy marary eky, za tsy andeha hiditra hôpitaly zany ozy izy. Dia tsy nale doikan'le reniny ilay zanany lahy. Dia napetrany teo zany. Kanefa tamin'ny alina nosotranin'Andriamanitra io reniny io. Nosotranin'Andriamanitra ny reniny. Satria nahoana? Satria marina miteny oloka ny vavany Andriamanitra. Satria tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay nataon'Andriamanitra. Ary efa nilaza ny Baiboly, liko toko voalohany, 2:7, sambatra no izay mino fa ho efain'Andriamanitra aminao izay efa nampilazainy taminao. Amen. Andro sabotsy ho andro io dia tonga teto amiko ry zareo ny Alahady maraina. Dia teo tokotany teo ny andriandry teo. Dia io lay ranabavy, ity le mamanaina rariny pastera. Dia nitantarainy tamiko le tantarany seho teo. Io izy io. Ahoana fiterin'ny pastera azy? Fiteriko tena olona amin'ny forme tsara, olona tsy maninona, tena salama, ary salama taorina an'izay. Raha marary no tonga eto ka mino ny voalaza amin'ny Baiboly fa Jesosy efa niran'Andriamanitra mba hitondra ny aretina rehetra mpahazo antsika zanak'olombelona. Raha marary no tonga eto ka mino fa amin'ny alalan'ny vavaka ataon'ny mpanompony dia ho sitrana ianao. Dia ho iaho hoe tongava aminao arak'izay inonao. Ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Asioteka mampiaon'Andriamanitra. Halleluia. Dia mitovy amin'izany tsy misy valaka. Raha misy olana amin'ny fiainanao, na inona karazan'ilay olana, zany mantsy ny fiainana misy amin'izao vaninandro iainantsika zao. Tena misy olana lehibe mahazo ny olona be dia be. Ary matsapa very-revitra sy tapidalakale ny ankamaroan'ny olona. Ary tsy vita mipino kristiana tahaka antsika zao ihany koa no tojo an'izany olana izany. Fa saingy ny mampiavaka antsika, manana an'Andriamanitra mpamaha olantsika. Raha mino izay voalazany ianao ary miandry ny fahatanterany ny teniny ambarany, dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra anafakanao amin'ny olana. Ary aingany ka androany io andro natokan'Andriamanitra mijenanao io. Zao mantsy ny teny nataon'i Jesosy. Matio 1:20, hovakitsika ny voasoratra. Zao ny voasoratra ao. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Azo adika ihany koa hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay manana olana, izay manana fahasiaranana amin'ny androandroany ity. Fa izay manantona izao izay atononareo no hanome fitsaharana. Zao no hanomenareo vahaolana ho Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, anio no hamarin'Andriamanitra aminareo zany. Anio no tanterako ny fiainanao zany. Ho profa mino anao dia andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Ataovy mafy be mihitsy niteka. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Halleluia. Ivavaka zany tsika amin'izao fotoana izao.
Ny tombavakantsika dia hoe raha ohatra ka anisan'ireo olona izay nirorosainy ianao nanoloana ny teny nataon'Andriamanitra ato anatyity baiboly ity, raha ohatra ka anisan'ireo olona nirorosainy ianao ka nieritreritra fa ohatrany tsy azo ankinana, tsy azo enterana izany ny teny nataon'Andriamanitra, dia mibeba ianao. Manao fifonana ianao. Fa fahotana lehibe amin'Andriamanitra ny firoroana saina manoloana ny teny nataon'Andriamanitra. Tantaran'ny Adama sy Eva sy ny fiafaran'ny fiainany no manamarina an'izany. Mibeba ianao, mifona amin'Andriamanitra ianao. Ary aorian'ny fifonana sy fibebahana dia aoka hisoka-bavy ianao ary hiteny mihitsy hoe Andriamanitra mino izay nolazainao aho, mino ny voasoratra rehetra ao anatin'ny baiboly ao, ary mino fa tsy maintsy tanteraka ny teninao, ka dia miandry an'izany aho mandraky tiany androany. Ary raha miandry amin'ny faharetana arahana finoana ianao dia ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra lehibe sy magaga eo aminao manokana tonga eto. Amen. Ndao azy hivavaka tsika rehetra, ndao azy hivavaka tsika rehetra. Samy mivavaka arak'izay fananarana na fantsiana nataoko izay tsika rehetra tompoko. Ataovy zava-dehibe amintsika izao vavaka fifonana sy fibebahana izao mba tsy hota hitoetra eo amintsika ny tsy finoana, ny firoroana saina sy ny fisalasalana manoloana ny teny nataon'Andriamanitra ao anatyity baiboly ity. Mba tsy ho sanatria tonga ozona ho antsika ny tsy finoana, ny fisalasalana, ny firoroana saina manoloana ny teny, dia ny teny rehetra nataon'Andriamanitra ho antsika ka voasoratra ao anatyity baiboly ity. Manaova fifonana, manaova fibebahana ianao. Araoka hisoka-bava mihitsy ianao ka ilaza fa mino ny tenin'Andriamanitra ianao manomboka androany, ary miandry ny fahatantaran'ilay teny amin'ny faharetana ianao manomboka androany. Ataovy ny vavaka, ataovy ny vavaka, ataovy ny vavaka, ataovy ny vavaka. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Dia mangina isika rehetra. Anio dia aneo ny fahamarina izany teny nambarako izany Andriamanitra. Ho asehony amin'ny alalan'ny fanasitranana anao izay marary ny teny. Ko apetrao amin'ny fatra misy marary ny tanana, na apetrao amin'ny fonao ny tanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mandidy anao aho ry aretina rehetra. Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mihiala le voliko amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina amin'ireo olona izay marary. Mandidy anao ary fanamafarofy. Mihiala amin'ny anaran'i Jesosy. Mihiala amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary tonga eto. Esorina izany aretina izany androany. Tsy misy olona marary tonga eto ka tsy ho sitrana. Ny famindrapon'Andriamanitra no hatateraka izany androany. Ireo olana ihany koa nety niozina, nety fanaratsy le vonika. Le vonika tsy mipetraka amin'ireo olon'ireo. Ny fototra izany miala amin'ny anaran'i Jesosy.
tapaka ny ozina amin'ny anaran'i Jesosy. Voaroaka ny fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Olona miavaka ity fiangonana ity. Misaotra tompony amin'ny fanatrianao, misaotra ny amin'ny fombanao ahy, misaotra ny amin'ny asa lehibe sady magaga ataonao amin'ity fiangonana ity. Voavonjo afaka amin'ny olana izy, omeny fitsarana izy. Misaotra tompo, misaotra. Amen. Talohan'ny fotoana teto tamin'ny maraina teo, dia nisy vehivavy anankiray izay tsy izy anazo azy fa dia tsy afaka miainga ny tanana. Kanefa tahorina ilay vavaka natao teo dia saorina tompo fa tonga dia afaka tsotra ohatry ny tanana. Alleluia, alleluia. Magaga Andriamanitra. Tena tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra. Androany ho sitrana ianareo. Androany efa voman'Andriamanitra ny vahaolana ho anareo. Ary isika ho tahina arabaka teny. Zay rehetra miny dia aoka hitehaka sady horakoraka izy. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia, amen. Aondre lohantsika fa anarika ny latabatra ny tompo isika. Mbola fahasoavana hafa kely indray ny fandraisana fanasan'ny tompo androany. Tena fahasoavana hafa kely zao ny tena votsotro. Na iza androany mihinana ny mofo zay tandindo ny tenan'i Jesosy nokapohina, mitondra ny fahotantsika, mitondra ny aretintsika. Zay rehetra mihinana mofo androany dia avototsy ny teny hihinana fahasoavana izy. Androany na iza isotra ny kapoaka, isotra ny divay zay tandindo ny rano Jesosy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Na iza isotro an'izany dia avototsy ny teny sotro fahasoavana izy. Tombontsoa lehibe ho anao ny fatokavanao teto androany. Amen na andao tsika hivavaka, anomana fo amam-panantsika rehetra, andray ny fanasan'ny tompo. Io am-pitsanganana no anaovantsika an'ilay vavaka, dia anareo izay efa voatendry izara kosa ny fandraisana mandrosoa ty anoloana. Hivavaka tsika tompoko. Sokafa mivavanao, taoko hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao. Misaotra tompo, misaotra anao. Halleluja. Amen. Irahantsika manao le ira hoe maniry mafy ao andininy voalohany any. Santo
masika dia andao itoy ivavaka isika tazominy an-tananao ny mofo zay efa nomaninao ho anareo izay tsy manana mofo dia mahazo manatona andreo izay mizara mofo ianareo mbola veritsika ihany le hira hoe maniry mafy aho mbola veritsika ihany zay iraha zay mandeha ny voalohany misaotra Andriamanitra tsara aminay ianao fa soavina lehibe ho anay ty fotoan'androany ity misaotra 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 mbola iarahantsika manao ho fanorantsika ny fiainantsika rehetra ny foko ry-mpamonjy mangetaetanao maniranao fatratrao amen. Akipimo-masinao anatin'izany maniry anao lalandava tsy afaka ho ampoko
laverina ihany ny foko ny mpamonjy. Amen. Sotra tompo. Atsakany tana zay tsy mbola nazo le divay vitsivitsy anyarina sisa tazomina tananao mofo dia zao no voalazan'ny baiboly rehefa namory andreo mpianatra Jesosy dia nandray ny mofo izy ary novakiny tahaka zao hitanareo zao le mofo dia nisaotra an'Andriamanitra izy dia nomeny andreo mpianatra zany mofo zany hano ity ny tenako Jesosy zao nataovy ho fahatsiarovanahy nao vina ny mofo dia tandidy ny tenan'i Jesosy tokoa fa efa nokapohana sy ny potipotena ny tenany ho fitondrana ny fahotantsika ho fitondrana ny aretintsika ary androany to amin'ny tompo isika mba atsiaro an'izany zavatra ny aretan'izany ary avototsy ny teny fa na izany izy amintsika toka eto ka hinana ny mofo amin'ny fanamendrika ho fahatsiarovana an Jesosy sy ny fahafatesana teo ambony azy fijaliana dia avototsy ny teny hinana fahasoavana ianareo ano ny mofo tandidiny ny tena tompo fahasoavana ho antsika rehetra izany androany. Dia araka izany ihany koa nandray ny kapoaka Jesosy izay misy ny divay dia nisaotra an'Andriamanitra dia hoy izy sotroinareo rehetra ity no ilay fanekana vaovao mikasy any amin'ny rako alatsaka ho famonjena anty zao tontolo zao ity ho fanavotana ny fanahin'ny olombelona rehetra zao no ataovy ho fahatsiarovanahy rehefa misotro ianareo zao no ataonareo ho fanambarana ny fahafatesako teo ambony azy fijaliana ka hoy aho hoe sotroy izany fa zay misotro androany dia sotro fahasoavana tokoa izy. Sotra tompo ny rahany Jesosy ho ataontsika amin'ny fontsika rehetra amin'ny fo manontolo zany ere zany Oh,
akopy masinao ao anatin'ny hira no manadio ahy mampandresy ahy misaotra tompo misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe nampombanao anay tamin'ity androandroany ety misaotra amen samy maka toerantsika rehetra izy aminareo toka teto izy no narary fa amin'izao ora izao tsapanao hoe sitrana ianao eninao niala taminao no tiany ny aretina atsakany takizao ny tanantsika zay narary kanefa sitrana izy isaorana tompo marobe nareo manangatanana atsakany ambony any hoe atsakany ambony ho fisaorantsian'Andriamanitra dia andao hitehaka isika dia afaka manatona moa ianareo hitantara ny fanasitranana no men'Andriamanitra anareo ny filazana dia tahaka izao amin'ny sabotsy ho avy izao dia misy mariazy miara-mizotra ho tanterana eto dia asainy tsika ho tonga inona ny antony amin'ny ho andro io no hitondrako mpianarana mikasana amin'ny fanambadiana na ny fiantrano zay very fa tena ilaina fantatrao zay nazay nyakony mikasana amin'izany manjananao andehanantsika amin'izay lalana